Miarabantsika tsirairay avy indray amin'ity alarobia faina amby roapolo volana jiona ity manohy fahasoavan'ny tompo aminao ary mirary ny soa indrindra ho anao sy ny isa-tokantrano tsirairay avy. Loha inderantsika ny hamofinaina an'io dia hivavaka isika. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola afotolotra ianao mandrakariva ny dera, ny laza, ny asa sy ny voninahitra. Mendrika izany tokoa ianao satria tsy mitsahatra ny manoro anay sy manazava anay ny lalana tsy ahavery. Satria anao ihany koa izay mandrakotra ny fahasoavanao aminay ary irina indrindra ny mba ho afa-keloka sy afa-pahotana izay amin'ity maraina ity ka ny tsirairay avy aminay anie ho maivana satria ianao tokoa efa nilaza fa hoentina eo aminao ny entana vesatra fa ianao nanome fitsaharana. Koa tanterao aminay izany amin'ity maraina ity ka raha miala eto amin'izao fotoana izao izay dia ianao mihitsy anie no hanamaivana ny aty fananay rehetra aminaran'i Jesosy. Amen. Lohatenin'ny mofinainantsika androany dia manao hoe ny voan-kevitra mahomby indrindra. Dia nalaina amin'ny Isaia 3:7, andininy 1:12 sy ny 12 manao hoe izao dia izao ihany Jehova, tsy misy mpamonjy afa-tsy izao. Dia ianareo ny vavolombeloko hoy Jehova ary izao no Andriamanitra. Amen. Hoy ny Tompo amin'ireo mpanaradia azy marina hoe izao olona noforoniko ho aho izy ary mba hoentina hanambara ny fiterana. Izy ireo ny vavolombeloko ary indro isolo tena eny amin'izao tontolo izao ary ireo mpikomy. Miantso antsika hiara-miasa aminy tokoa Andriamanitra arariny sy mitombina izany fangatahana izany. Matoa misalotra ny anaran'i Kristy isika dia manaiky fa tena izy tokoa izy mba ho marina ny fanarahantsika azy, ny toetrantsika dia tsy maintsy eo ambany fitariana isika, ilay fanantenana ny voninahitra, tsy maintsy mitovy aminy kokoa hatrany ny fiainantsika isan'andro ary tsy maintsy manaraka sy manao ny asa hampahamarinana isika. Ireo tena kristianina marina ihany no lazain'i Kristy ho tonga soa any an-danitra. Ny fiainan'ireo izay mitona ho kristianina kanefa tsy miaina araka ny fiainan'i Kristy dia manala-baraka azy tokoa. Tsy mangataka ny hanaovantsika asa lehibe Andriamanitra mba azahoantsika ny fankasitrahany. Ny any angatahana dia fanompoana avy amin'ny fo torotoro sy manetsi-tena izay manaiky am-pifaliana sy fisaorana ny fanomezany maimaim-poana. Azonao an-tsaina ve ny tombam-bidinao eo imason'Andriamanitra? Hoy izy hoe mpiara-miasa amiko ianao, mamela ny fahazavanao mirapiratra eo amin'izao tontolo izao lavo ve ianao? Mizaka mampiasa ny fahaizanao rehetra sy ny herinao rehetra izay nomen'Andriamanitra anao ve ianao? Mety tsy ho mpitanjona ianao saingy azonao atao tsara ny mijoro vavolombelona. Mety tsy ho mpandahateny ihany koa ianao saingy ny fiainanao ao amin'i Kristy sy ny famelanao ny fahazavanao hamirapiratra eo mason'ny olona dia efa mitory zavatra betsaka tokoa. Ny kristianina marina sy mateo-tia ny tohan-kevitra mahomby indrindra manohona ny fahamarinan'ny Baiboly. Izany olona izany ny solo-tenan'i Kristy. Ny fiainany no porofo mandresy lahatra indrindra amin'ny herin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Rehefa manana ny fahamarinan'i Kristy eo amin'ny fiainana isan'andro ny voakan'Andriamanitra dia hiova fo ny mpanota ary fandresena maro no ho azo amin'ny paikady sy ny ady izay atao amin'ny fahavalo. Ny tombo tokoa manko ny mba ho mpandresy tahaka azy isika ary izany no ilazany azo ho mpandova, mpiara-mombonantoka kanefa eto isika dia mila mampitany fiainantsika ny fiainan'i Kristy ka atokony ho vavolombelona tokoa ny mombantsika tsirairay avy. Amen. Ry Tompo Andriamanitra eo mbola misaotra anao izahay eny amin'izany teninao izany. Misy ny zavatra irinay tokoa dia ny fitoviana aminao kanefa raha ny herinay irery ihany dia tsy mahavita ninonenina. Fangatahanay ianao mbola volanay, anefy anay ary koa anatsara ny mandrakariva mba ho vavolombelonao tokoa any izahay ka ho kristianina mateo ty eo amin'ny tontolo rehetra misy anay satria ianao tokoa no ray be fitiavana.
aminaran'i Jesosy. Amen. Piaro